Alors, à présent, nous arrivons au moment du show, au spectacle, ou plus précisément la représentation scénique de l'histoire de la royauté malagasy. Eo am-panaranan'izany nefa tompoko lahy sy tompoko vavy dia misy an'ireto fiapetra ireto mba ahafahantsika mianoka an'izany tanteraka ao anatin'ny filaminana. Anterina fa misy boky kely izay efa nizarany antsika tely fidirana mirakitra ny zavatra ho tanterahiny eto ary misy tombokira ihany koa ao anatin'izany. Vous avez un livret qui contient la parole d'une chanson qui a été spécifiquement composée pour ce show et nous aimerions vous inviter à participer, s'il vous plaît, à chanter la chanson au bon moment. Isika rehetra ihany koa tompoko ao anatin'izay sehosehatra izay maharitra eo amin'ny 5 minitra eo dia entanina mba tsy hitsangana na hivoaboaka ary ireto mpakasary mpanao gazety reto dia entanina mba somary hemitra kely isika satria mila malalaka ity sehatra ity. Et au cours de ce show, nous vous prions de rester sur place, sauf cas d'urgence bien sûr, pendant les 45 minutes et aussi donner place au photographe officiel ici devant. Merci. Mandritra ny sehosehatra ihany koa dia misy ny arendrina ary isika tsirairay avy dia efa manana arendrina eny amin'ny tanantsika eny dia entanina rehefa mirehatra ny arendrina miditra eto amin'ity sehatra ity isika koa dia andrehitra an'izany eny amin'ny toerana. Et nous avons également des lampions à lumière électronique que nous pourrions allumer au moment où les autres lampions ici devant seront allumés. Manarafinaritra tompoko lahy sy tompoko vavy. À présent, mesdames et messieurs, je vous prie d'applaudir très fort ANAC, Académie nationale des arts et de la culture, avec les représentants, les jeunes talentueux du CEG Avaradjo. Un grand applaudissement, s'il vous plaît. C'est très froid ici, au moins, en espérant que ça va réchauffer nos cœurs. Merci.
nampiaina ny fandrosoana iray ihany satany itsoroan'izy ireo niady ho amin'ny fiandrianam-panjakana hatramin'ny farany tonga soa eto amin'ny kianja masoandro continental be iray ihany nandrafitra n'izao tontolo izao Gondwana tany tokana nony angan'ireo firenena rehetra fantatsika ankehitriny dia misy orohoro-tany mahery vaika tafio-drivotra sy orabe nampitesaka ho kontinanta dimy ny Gondwana dia nisaraka tamin'ny republika Madagasikara izy no tonga nosy lehibe indrindra taty amin'ny ramasoeny ihany araka ny lovatsoko ireo anisan'ny niandohan'ny mponina malagasy ny vazimba ny taimbalibary ny taindrondrony ny kimosy ny kalanoro ny onjasy ny kely ny beosy ny bata taty aoriana tonga teto Madagasikara ny mpona avitany amin'ny Afrika ny avitany Azia avitany Malaisie sy Indonésie niditra fa ny avaratra Atsinana tonga ny pakatreto an'irtany ny indiana sy ny arabo niditra avy any avaratra drefa ary misy ny avitany atsimo-atsinana ny afrikana kosa niditra avitany atsimo sy atsimo-andrefana kosa ireo rehetra ireo no nipoiran'ny malagasy ary nandrafitra ny mponiny Madagasikara firenena maro loko tany manan-tantara manana ny maizy azy iray tsy mivaky ny malagasy ny fahasamiafana harena lehibe indrindra mahatokana sy manatsara antsika nosoavi-janahary ho nosy iray ho vahoaka iray mirosa ao anatin'ny firaisakina koa salanitra ilay fotsy avy amin'ny Alahamaty tany ny tompony farany hoy Andriambelomasina Raibeny no izy kambotireny fahazaza dia tsy mba nitovy tamin'ny ankizy rehetra imboa salama ny tena anisan'ny naliana azy dia ny mandeha mitety vohitra sy mihaiko ambany atapa nosoavy na ho any tany sy ny fanjakana koa amin'ny fanjakako dia izany manao vevoloha ary ny rano no entina malitsa ny vary ka ny vary no avoky anareo koa ataotsika sahamelomana ny vahoaka ny lemako-betsy mitatatra satria ny mosary ny fahavaroko koa ny tsara ny ambany lanitra mila miasa tany ny rehetra andeha apetraka angady isan-dasika hametraka tseny sika ka ny fionana no atao tsena ka raha misy olona tsy mandeha mamelona ny tsena na ny kely na ny lehibe dia atao midiloka ary amanako aminareo fa ho fahavalina koa izay mampiakatra ny toga sy ny rongony na mangala vary atakavy-paraky
sy naterako ialahy fa naboako teo ambavako. Ialahy lehilahy sady tanora no matanjaka. Damo zaho sikareo lahy ihany ny mpiavana. Tsaro viatrany fa masina loatra ty tanindrazany ity. Ny fanjakana tsy ananako avana. Fa raha misy malotoena ny vahoakako dia matiko. Matoky an'lahy aza mampitsangamina sy ny drasantsika lahy. Tantereo ny didy apetrako fa ny ranomasina ny valabariako. Rehefa ny amoa andrianam-poimerina dia nandimby azy Radama. Nanome tokony ambany lanitra Radama fa tsy hivadika amin'ny teny mba laibe maso ny amin'ny famorinany anivony rika. 20 taona monja izy no nandray ny fanjakana ary nanjaka nandritry ny 20 taona ihany koa. Matokia nareo fa izara Radama lamanjaka no mba lahadimbony ray ka nataon'andrianam-pony merina tsara tsodrano ho any fanjakana. Reo nareo filohanindany lehilahy ny fanitenana ho entiko mamorony anivondrika. Ianareo no hiaro ny fanjakana, ianareo no hiaro ny fiandrianana. Jeneralitra farana ankiniko aminao ny fanafarana ny fitaovam-piadiana ho endritsika alitarana sy hanamafisana ny fiarovana ny fanjakana. Voaray tompoko lahy. Nanafatra mpampianatra vahiny hafa Radama hanampy ireo efa teto an-toerana satria ny fahaizana mampahalalana hoy izy no mampandroso ny fanjakana ankoatry ny fanamafisana ny tafika. Tonga ihany koa ny misionera protestanta ary maro ny ova tonga ny azakazaka ny azy ireo. Tsy nosakanana izy ireo saingy tsy maintsy nampianatra namaky teny sy nanoratra ary nampanao asa tanana ny vahoaka. Tao amin'ny lapa-kely sony ny anarana ary nosoloana ho soratra latina ny sorabe fampiasa hatramin'izay. Nisy malagasy nalefa nandranto fahalalana tany ivelany ihany koa, anisan'izany raha tafika sy raha ovy rahalahany. Avy tamin'ny mpanjaka Anglisy George fahatelo mankatoa ahy Radama ho mpanjakan'i Madagasikara. Ikena ny fanafoanana ny famarotana andevany velany na raha ny fanomezana ny fankatoavana. Volamena $10, vola fotsy $10, vanja 100 barika, basy Anglisy 100 miaraka amin'ny bala, satroka miaramila, sabatra ary soavaly roa an'ny mpanjaka. Tonga nafika antsika amin'ny frantsay. Jeneralitra farana vory tafika omany makany Tomasina ny Fleur Village des Eaux. Omany ny fitaovana rehetra ilaina. Voaray tompoko lahy. Ary folo alindany ianareo no ampikaro ny loha, tandrokaro ny vozona ary lefo maranitra aro ny fanjakana. Mijoro ianareo, aza mihemotra, tsara tsodrana anareo, mandehana.
Iambola dama ka imavadiny inona amitelopolo taona no andrina dia novaina ny anarany mavo ho rabodin'andrianam-polomerina mpiahy fanjakana fatratra izy ka mikarakara ny fambolena ary nampandrosana tao zavatra naharitra telo amin'ny telopolo taona ny fanjakana. Izao no afatra voaraiky tamin'ny razana mivondrona ho firenena iray ihany ny malagasy fa tsy ho zarazaraina satria efa nataon'Andriamanitra ho nosy tokana i Madagasikara. Izao no lazaiko aminareo ambanilanitra mangetaeta aho ka sedra rano tonga tiana aho ka tsara lamba ary naniry zaza ka teradary ambanilanitra koa milaza aminareo aho matokitokoa tokoa ianareo fa faly izao sy ianareo fa teraday aho nazo mpandimby aho ary tsy misy mpanjaka hafa natao anjaka koatra azy. Efa masoivo aho ifandinika izao rarazo amin'ny andafiny rika fa tsy manam-pahavalo aho ary saropidiako nosy. La colonne centrale de 39 mètres pour la construction du palais est bien arrivée, Votre Majesté. Misotranao ry mialaboata tsy hoe la diretsoro ny nampahazo miherinaherina indrindra eto Madagasikara ahatazan-davitra anaraha-mason'ny fanjakana ary itiliana ny fahavalo io no anamarika ny fiandrianako. La manufacture de canon de Mantassou est déjà opérationnelle et nous avons actuellement 20 pièces prêtes à être livrées. Mila namboarana fitaovam-pambolena vita amin'ny vy ihany koa ny vahoaka mba hivelomana. Entendu, Votre Majesté. Enzeo zany olona miangony zany mandehana ty adafo zay rehetra mikasa ny anovany fivavahan'ny mpanjaka sy ny tendrombohitra 12 ary entovonnoina tsy hivadika amin'ny asan'ny Madagasikara raha mbola velonaina koa. Ary tena sana niratsiran-drazantsika sao fombantsika izy zany a. Enzeo zany olo zany vonoy avokoa ireo izay mivavaka amin'ny Andriamanitra neto vahiny nalana vavy ary avarino any amin'ny mpamarinana. Zay ny ditiko speko. Tsy ny fivavahana fa zany tsy tiako fa isika manana ny zanaharitsika ireo ihany no manome asina ity tanitsika ity. Tetika ratsy hoentina nandevozana antsika io fivavahana vahiny io ka noho izany
ilazao izay vahiny rehetra manam-pikasana ny ho avy eto hoe oka tsy hisy tsabatsabaka amin'ny raharaha-panjakatsika malagasy intsony amin'izy ireo ary indrindraindrindra ampiasan'ny fivavahana entina ny vanany toe-tsaina mamalagasy ireo vahiny eto an-toerana izay miokanongana oka izy ireo iala tsy adiny zao fenomena o laborte fantatrareo nitoetrako fa niatsy misy kinafinafina ary ny hevitra dia tsy miova ka zao nataoko aminareo ambany lanitra ny marina no ataovy ka aza sy minainga hiadanany vady aman-janakareo zany mpiaro ny vahoaka ka na ny manan-karena na ny malahelo dia samy hiadana avokoa ny be anana ny azy ny kely anana ny azy malalaka ny varotrerany Madagasikara foanana ny fahatseranana fa izany ny liberté ny finoana sy ny fivavahana koa dia malalaka izay te hivavaka tsy rarana izay tsy te hivavaka tsy terena samy manao izay sitapoly. Pouvons-nous espérer investir prochainement à Madagascar, Votre Majesté? Mazava ho azy efa misy fifanarahana iarahana amin'Andriamantolamera malalaka ho an'izay rehetra mahadiriny anao izany ny fifidianana sy ny fampiasana tany malalaka ny fitandahana ny harena sarobidy malalaka ny varotra sy ny fivezivezena ny fanaovana vola koa dia azo hifanarahana tsara aminareo mihitsy efa misokatra malalaka aminareo ny fiarah-miasa. Tsarantitra ry mpanjaka fa inona moa no mety ho tombontsoa antsika amin'izany tompoko? Ireo vazaha ireo no mahatonga ny fanjakantsika androso sy atanjaka efa naveriko tamboninazy Laporte lasa consul ny Frantsa eto amintsika izy. Miaraka 5 no mitondra ny razana nakeny lafy miaraka tamin'ny zava-maneno
zavatra ndrentsy azy basy sy akanjo militerany akanjo borizanony ary taratasy fianarany nolazaina tamin'ny vahoaka fa namony tena ny mpanjaka ka nalahelo tokoa ny vahoaka satria mambahoaka izy. Anarana no zanak'andriana no mivainao rasoera anarana no mivainotanytoembeny ny sarataresan'ny mpikany rasoera isika rehefa molotaona izy no misorana mpanjaka izay nanjary tonga toeram-boninahitra sisa satria ny fanapahana ny raharaha-pirenena rehetra dia niarahany tamin'ny praiminisitra lehibe ny ova izay mivadiny 5 taona ny naharety amin'ny fanjakana. Rana amin'ny ambanilanitra ary mitangena dia tsy azo ampiasaina mandrakizay dorina ary ny fivavahana dia tsy ajanona fa ny fiangonana ombomanga kosa no esorina ary amafisina amin'ny tafika. Tsisy miafina aminao ny fitondran-tena ny ray ny voninahitry ny ony mitony tena ho tompona ndraikitra voalohany tamin'ny famonana ny mpanjakana tamafaromatsy izy raha tena mikatsaka ny filaminan'ny fanjakana ianao tompoko vavy isory eo ny fitondrana izy satria vitan'io ihany koa ny mona afaty anao. Misotranao amin'izany torohevitra izany ofiriko vahoaka ka ambarako ao ny faroako ray ny voninahitry ny ony satria manambolona ka manao tsy tiako ary ataoko tsy miakatra amin'ny tendrombohitra roa ambin'ny folo namany koa hoana miaraka aminy ka ianao ray ilay avony no ataoko komanda ny amalanitra. Nanolo-kevitra ny mpanjaka ny praiminisitra ny amin'ny anamafisana ny tafika fa tsy amin'ny fifehezana izy ireo ary ny amin'ny fanafarana basy. Nanolo-kevitra ihany koa izy ny amin'ny anoizana ny fiaraha-miasa amin'ny Anglisy ny Etazonia ary ny anajanonana ny fifanarahana miaraka amin'ny Frantsa izay manolotra protektora ka tokony handrafana aingana ny Santa Lambert. Raha dorana zao dia zao iny Santa Lambert iny dia ekeko ny andony vola takiny Napoléon voatery. Didinao zany tompoko vavy ka aoka ao tanteraka. Nanoratra tamin'ny mpanjaka rasoera ny Napoléon fahatelo ny laza hoe tsy maintsy mandoro ny trano ny aloha izay izy voadidika izay reto fifanekena vaovao naloha ary ny onitra nangonina ny Frantsa volafotsy natao tanaty kesika 500 milanja 12 kilao avy natery milanja 2 volana ka tsy nisy miady. Volana maromaro talohana fatesana dia efa narara-mafy ny mpanjaka fa tsy nampahafantarina ny vahoaka mihitsy. Nandritra izany fotoana izany dia nisy manambonina trano kiomby satria tsy nekeny zareo intsony ny fanjakana ito-behivavy. Tsy mba sikelozany tany araka ny heverana azy rasoerina fa miaritra amin'ny magidy ary miady mafy ho an'ny fandriam-pahalemana ho fitsinjovan'ny vahoaka. Ny amono mpanjaka ary raha moma izay antsina hoe raha navalina faharoa mandimy azy manomboka an'io. Zanak'olom-porahavavy tamin'ireny rasoerina no tendrenina ilay arivony andimy azy ho ny fivavahany ramono 7 taona ary efa mifandray akaiky tamin'ireo martyra mivonona rehetra. Niara-mivavaka tamin'ny praiminisitra sy mpitandrina maromaro izy nanakina ny tanon'Andriamanitra amin'ny fanjakany ny alina ny alohan'ny nanatrafana azy ho mpanjaka. Maro ny fivoarana nentiny nandritry ny 5 taona nanjakana. Indro mpanjaka vavy izy no mitondra ny firenena mandito sy manapaka ny fanjakana mpiany vahoaka reny ny fanjakana irak'Andriamanitra raha navalina faharoa mpanjaka ny Madagasikara.
indrindra aho tsy mino ny sampitsony aho ko tsy ino sy anoko ny sampitsony anareo vahoaka dory kely malaza dory rabe azy dory koa rahafataka dory ihany koa manjakatsony manomboka ny masinandro an'io dia Andriamanitra irery ihany ny tompoiny ary ny finoana protestanta ny fivavaham-panjakana indro ny lalàna hovakiako aminareo ka samimy aina ny tangena tsy azo aseho amin'ny tany nefa azo eny kofatiny olona fa fanilo ny didy ary fahazavana ny lalàna fa ny lalàna tsy mba mifity fa zaran'izay mahatany tsy maintsy miangona amin'ny alahady ny malagasy rehetra tsy maintsy hianatra mamaky teny ny ankizy madinika rehetra na ny lana ny vavy marsa raika amin'ny valopolo amin'ny valonjato sy arivo araka ny didinao dia natsangana amin'ny gouvernemanta malagasy voalohany ministera valo no mandrafitra azy ireto avy ireo ministra nitsongaina manokana ny antitany Raitsimbazafa 12 voninahitra ny Raraha amin'ny vahiny raha voninahitry ny arivo 12 voninahitra ny amin'ny miaramila Railambo 12 voninahitra ny fitsarana raha Laitsorofo Andremba 20 12 voninahitra ny lalàna raha Zanakombana 12 voninahitra ny fanaovana tao zavatra raha ny miadana 12 voninahitra ny volam-panjakana raha ny mahajery 12 voninahitra ny sekoly Andriamanana zao 12 voninahitra ireo lehibe ny mpanao raharahany fanjakana ary ny mpanompontsaina ny mpanjaka dia ny mpanamboninahitra madaba rehetra izay efa renareo izay ny didin'ny fanjakana ary ny antony anaovana azy dia ny adananareo ambany lanitra sy hitoeranareo amin'ny anananareo amafisiko fa ny finoana protestanta ny fivavaham-panjakana noho izany ananganantsika fiangonana tranovato ihany koa ato anatiny tirova ity traratitra ianao ny mpanjaka mifanatera amin'ny ambany lanitra amin'ny fombantsika malagasy dia akora velona ihany mampiasaina omenan'ny olombelona fa ny vato izay akora maty kosa dia natao hoan'ny fasana itelona ny maty irery ihany efa hitantsika fa nahasoantsika ny fivoarana nentin'ireo vahiny rehetra niara-ny asa tamintsika efa hitantsika ihany koa fa mafy sy maharitra lavitra noho ny azo ny vato tsy sanatria aho akory manary ny fomba nentin'ny razana saingy raha maniry iompana ny fampandrosoana ny firenena isika dia mila mitsinjo lavitra ary mila misokatra amin'ny fivoarana maneran-tany tsy tsara raha metehitra amin'ny azo boboka isika na izany aza ny fombantsika tadidio fa ny fanapahan-kevitra lehibe rehetra dia nitsipahana marin-drano avokoa vao nankatoavana lova ho an'ny taranaka mapetratsika fa tsy haitraitra fotsiny ihany kora zay misy tompo vato dia tsara rarakofana raha vato ny lapa-manjaka miadana pakitoetra didiko azy manomboka masinandro an'io fa tsy fady intsony ny mampiasa vato akora nanganana trano nandritra ny fanjakan-drano valona faharoa fiangonana trano vato lehibe maro mitokana ny fahatsiarovana ireo marotio amboripotsy ampamarinana varavohatra ny lapan'ny fitsarana natao tamin'ny vato kosa dia nitokanana tamin'ny taona 1920 ny ova tantera araka izany mendrika Antananarivo no ireo tao trano lehibe vita amin'ny akora maharitra izay hitantsika mitsoa ankehitriny izao
antoko noho izy dia raketaka zanatra vavindrendrana valina faharoa no voatendra-ndray ny laharavony eo amin'ny fanjakana saingy noho izy efa lehibe ihany dia ny zanany vavy Razafandrahety 22 taona ny voavity isoa azy na dia teo aza rasendra novosoko ny vavy matoa tovovavy malefaka izy ary voavina mivady. Mba ilan'olona na dia irany singambono azy dia miseho aho lehilahy dia aza-miaro ty tanindrazantsika ty ary zao koa nolazaiko aminareo Raindray Alvonian no premier ministre commandeur in chief lehibenareo ambanilanitra. Rehefa dia tsy fanarahana mihitsy ty taratasy misy andinidiny ity maniry antsika tsy fanerasera mivantana ny vahiny sony raha tsy mandalo amin'ny résident ny république frantsay raha fandray amin'ny vahiny hafa hono dia tsy maintsy ampahafantarina azy zany miandiny fahatelo dia milaza fa ampiditra miaramila araka izay heveriny ilaina izy ireo fiarovana amin'ny teratany frantsay. Voalaza ihany koa fa raha tsy vitan'ny fanjakana ny larina sy ny lakan-drano dia ho vitan'izy ireo ary angalanitra amintsika ary nanteny hoe raha tahiny misy zava-tsara vatarina amin'ny hevitry ny teny dia ny teny frantsay irery ihany manakely. Telo andro ihany ny fe-potoana nomenaka toava amin'ny fifanarahana io tsy maintsy akatoavintsika io raha tsy izany dia hipoaka ny ady amin'ny frantsay. Tsy azotsika kely ny tovovavy fa ampitozan'ny fanjakana. Azontsika ataony manolotra erim-panekena vaovao-tony hoe tsy azo fanjakana ataony mandrana ny fampidiran'ny gouvernemanta malagasy fitaovam-piadiana ary tsy azon'ny frantsay ataony hampiakatra miaramilanao matso amin'ny tany Madagasikara rehefa tonga ny zampiady. Votre lettre du 24 octobre et le projet de traité qu'elle contenait me prouvent que vous ne vous rendez pas compte exact de la situation. Du moment où un ultimatum est signé, il ne reste plus qu'à l'accepter ou à le refuser. Vous tenez entre vos mains la paix ou la guerre. Ce sera dans le premier cas la prospérité de votre pays, gouvernement de Sa Majesté. Dans le second, leur ruine deviendra inévitable. Tsy azo ekena ny fandravana ny fiandrianan'ny mpanjaka sy ny firenena Madagasikara sy ny mahafenina malagasy zao le protectorat tadiavin'izy ireo antriny. N'ayant reçu aucune réponse de votre part, je vous informe à la présente que si la ratification du traité n'est pas effective le 26 octobre, je quitterai la capitale. Je donnerai également l'ordre aux Français d'évacuer l'île. Efa manato mikaiky mitafika frantsay asain'izy ireo mametra-pialana ratsamo joiny isika samy malagasy ihany mahavita mifametana sy mifamatika.
7 aogositra 1970 navoaka n'Andriamatoa Félix Faure filohan'ny République Française lalàna manafona amin'ny protectorat ka lasa zanatany Frantsy Madagasikara. Noho ny antony ara-politika dia miala ny 17 febroary 1770 alina ny mpanjaka. Omena trano ianao tompo, onenanao saingy esorina aminao ny voninahitra. Miainga izao ankehitriny izao ianao tompoko vavy, tsy mahazo mitondra ny marim-piandrianana na dia iray monja aza. 17 febroary 1770 niala teto an-tanàna nifitra amin'ny maraina nasisy tanaka ny Bourbon anavarana fahatelo niaraka tamin'ny lavava mena sendran'olo sy razafin'Andriamanitra ary pastera Andriamafilabelona pilanja sy olona maro nanamity azy. Tsy nanaiky ny fanjanahantany amin'ny malagasy tia tanindrazana ka nanomboka ny kiona. Ny 7 Marsa 1770 no nahalava ireo mahery fo maro sany ady ho an'ny fahaleovantena izay naverina tamin'ny Madagasikara tamin'ny 9 Jiona 1770. Nohony izany miantomboka amin'ny daty ny fanambarana ity Republiky Malagasy dia miakatra Well, Palupatena! Teto no nametrahana ny fahefan'ny Madagasikara tamin'ny andro ny fahampanjaka. Teto anaty rovo no niorina sy ny sandratra ny fiandrianam-pirenena mariky ny firaisam-pirenena. Koa noho izany dia rariny loatra ary ho ataontsika lahara-pamehana ny fampitana ny fanarenana ity rova ity. Koa anio alakamisy 20 Aprily 2024 noa natokatsika mifanomboana ny asa famitana ny fanarenana ny rova eto Antananarivo ahitana any Besaka ny lapan'ny Manjakamiadana ary ireo vakoka rehetra mandrafitra ity toerana ity izay manana ny lanjany manokana eo amin'ny tantaran'ny Madagasikara.
dia katupko, dia katupko. Marika ny fakasitrahana ireto tanora-tsika ireto izay nanao siosihatra dia raha ny arihitsany raha hiaraka anao lamako isika rehetra. Isa, roa, telo, lamako! Lamako! Avereno! Akambaro! Ajanony! Tsara kosa e! Atsangaro ny tanana izay faly androany! Levez les mains si vous êtes contents aujourd'hui, ce soir. Et encore un très grand applaudissement, s'il vous plaît, à ANAC, Académie nationale des arts et de la culture, avec nos jeunes très talentueux du CEG à Varadjova. Mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa ny fiarahana teto a. Tsy haintsy hanolotra teny fisaorana ny Andriamatoa Filohan'ny Repoblika ny Madagasikara. Satria izy ny vovolany ediny lohany ary varivariny andrin'ny tafo velatana mangaiky ny rantsana ka nahafahantsika ny amoka izao zavatra tsara dia tsara izao. Misaojato tomboko lahy, misaotra arivo tomboko vavy. On espère que vous avez passé une très belle soirée. Nous tenons maintenant à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, d'avoir bien honoré cette cérémonie de sa présence avec son épouse. Tsy azo atao ambony masitsy tatoa vatakandrona ihany koa na akakodina atao ravitsofina ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina Ramatoa Lalatiana Rakotondrazaby omentsika ty akamabe izy tomboko lahy sy tomboko vavy. Applaudissons très fort également pour Madame le ministre de la Communication et de la Culture. Isika rehetra tonga eto dia tololana ny fisaorana sy ny fankasitrahana satria natsona andro ianareo dia andro, natsona alina dia alina ka nanao tongotra miara-mamindra soroka miara-milanja ny fanotronana izao fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny rova ny Madagasikara sy ny kianja masoandro izao. Merci à tous et à toutes, chers invités. Applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Dia kamafitsika ary araka orakoraka be osolo ny fifandraisan-tanana tomboko lahy sy tomboko vavy. Efa ny orakoraka mafy e! Akasitaka tomboko. Ny andro ray eo nanao ny tomboko tahaka ny andro zato fa ny andro isarana kosa tahaka ny andro arivo. Ka noho izany dia tsy maintsy isaraketo isika ka dia ny Filohan'ny Repoblika sy Ramatoa vadiny mialoha lalana ary manaraka isika rehetra ao aoriana. Dia ataonay veloma toandra masoandro masina toandra volana ary koa veloma tsiraray masina fampifantenana. Na izany aza nefa tompoko misy andro miara-miasa izay tsy maintsy tolona eto ka dia ho tolona manaraka eto izany. Nous remercions également nos partenaires Thomson, Ambassade de Chine, Star Times, Ivanco, CEG à Varadjov, Académie Malagasy, Bibliothèque universitaire, Archives nationales, Ministère de l'enseignement technique et Monsieur le ministre Gérard. Merci. Dia samy utahiny avodina tompoko, tsotsonjana lamalama volovimbana hatrany an-tanàna, tsy ho reberibery satany. Miratsoa atsika rehetra amin'ny manaraka iray.